Miarabantsika rehetra indray izany aloha androany 10 ny volana janoary 2024. Manao an'izao fanehoana izao makabe. Ny antony dia mihazakazaka be ny zava-misy eto Madagasikara ary ny tena mampalahelo dia tsy mazava ny fampahalalam-baovao ataon'ny mpitondra. Ka ny anaovako ny zara dia mazava tsotra be mihitsy ny hoe voalohany manainga malagasy ireo izay afaka misehatra amin'ny tambajotra na dia ny 9 isan-jato fotsiny ary dia aoka efa metanana ary anao tambajotra ny olombanona mazevatra be. Faharoa, misy tsindry avy any ivelany be dia be mandeha eto Madagasikara. Io dia efa mazava be satria Madagasikara dia manan-karena, manana otrikaina sy velaran-tany ary velaran-dranomasina midadasika be. Izay ao anatin'ny toerana strategiaka ny filazana azy. Dia izay zavatra izay no mampiazakazaka ny be sy ny maro. Sinoa, frantsay aloha dia efa ao sinoa, amerikanina, rosianina ary karana. Manao zara izao androany izao maikabe dia maikabe. Ny antony dia tsotra. Manomboka manohatoana tombotsoa an'olombitsy ny fizarana tao. Dia voateboka voalohany, teboka 5 no resahako. Teboka voalohany dia misy manao asparana manomboka manao an'ilay asparana amin'ny fizarana tao eto dia manjavona ny vidéo, manjavona ny publication. Manaraka ary manao antsoavo izay afaka mifanometanana hoe inona no azo atao iarahana. Faharoa dia manainga ampiasa ny jirama, teboka faharoa manainga ampiasa ny jirama, matevina be ny fampiororoana, matevina be ny tsindry avavaratra. Oka kosa miantso be zany hoe ho anareo syndicaliste, ho anareo ao amin'ny syndicat, izay syndicat tena mieritreritra ny androban'ilay jirama fotsiny miova. Dia ianareo tena syndicaliste marina manaova tambajotra n'olombanona dia ahafahana fampiaro sy ny fampitondra. Ny antony dia tsotra, vola be miodikodina anao amin'ilay jirama ary mbola ho teboka indray mandeha ifampitadavana momba an'io resaka famatsinana angovo sy aratra eto Madagasikara io. Dia anaovako antsavo aminareo mpiasa ny jirama aloha izany hoe manaova raha tompoko tambajotra n'olombanona. Raha te ho tafavoaka tsika raha tsy te ho gadragadrain'ny olona fahatany ianareo dia mila tambajotra n'olombanona no dikany. Ireo syndicaliste zatra manao afera maloto dia tsaharo. Ireo zatra mialokaloka fotsiny amin'ny hoe izay aloha ny eo atsaharo. Manaova fitambarana. Fantatrareo daholo ange ny olona nanao ny tsara tao anatin'ny jirama io tsisy mandany izany dia miraha. Teboka fahatelo averiko foana ho avy an'ity volana ity ny raha tsy efa eto Madagasikara ny expert ny FMI. Ireo expert ny FMI ireo dia efatr'izay hatr'izay mahazo information matsaravina be izy. Dikany rehefa tonga eto izy dia mihevitra fotsiny hoe manao tsindry conditionnalité, zao ny conditionnalité avoakanay. Ka amin'izao fotoana izao resaka vola ny resaka eto dia tsy mazava hoe misy vola sa tsisy vola ao anatin'ilay fanjakana.
nisy nangalatra sa tsy nandroka vola tao amin'ny banky fobe Madagasikara sa tsy ngiay aivo Andrianarivelo mbola banque gouverneur amin'ny banque centrale tsy mamaly tsy miteny tsy miloka hoe marina sa tsy nongoan'ny olona vola tao amin'ny banque centrale de iverinareo ve fa ny FMI de tsy malala hoe iza ny naka vola na tsy naka ny vola fa rehefa aveo zany teboka rehetrarehetra zany de anaovan'ny tsindry amintsika malagasy ho avy ny FMI resaka jirama no anisan'ny anankiray mavavay be ao anatin'ilay mission eto efa lazaiko teto maly misy vola everina ilatsaka manodidina ny 100 millions de dollars io ka ary efa fantatra efa mitoetra fa nytitonty dia manodidina ny 160 millions de dollars ny trosa ho aloha Madagasikara amin'ny FMI dikany may ny FMI androtsaka vola izy ampitrosa koa anefanao ny trosa de asivy fandaniana asivy eritreritra aizany tokony andeha nitsindry ka tsika rehefa tsy malala zany information zany de ho tsindrin'ny FMI fotsiny le akoatr'izay le mpitondra tsika be de be amin'ireo mpitondra ireo no be fahalovana kolikoly tsy fantatry ny olona zany ananan'ny olona kompromaty rehefa ananan'ny olona kompromaty ianao de any aminao nitsindry za zany manange mafy be mihitsiny manange mafy be zavatra be de be no resahana amin'ny jirama io zay zany aloha manodidina an'io fa teboka manaraka de izao ao amin'ny banque mondiale de misy vola 100 millions de dollars anaovana ny fanampiana ny angovo siaratra atrizay ny fanampiana ny FMI sy ny banque mondiale amin'ny fanampiana aide budgétaire directe de natao amisiana ny jirama fa nazo tombotsoa tao anatin'izany de ny karana lohany ny aksiana groupe aksiana Jovena sy ny Filatex Enelec ao ny Total Énergie fa vola madinika neny reny par rapport amin'ny Jovena sy ny Enelec fa zao mainy banque mondiale nandatsany ny vola 100 millions io aide budgétaire io efa miangiany koa ny aide budgétaire manaraka 100 millions koa de inona ny dikany anao conditionnalité mafy be izy tabataba be ny banque mondiale sy ny FMI fa hoe apetrao ny plan de redressement ary ny statut vaovao an'ny ny jirama zay natonga ny fanjakana ny ongana tamin'ny heritaona averiko natonga ny fanjakana ny rajoelona ny ongana dia noho ny conditionnalité an'ny FMI sy ny banque mondiale ny ametrahana plan de redressement sy ny statut vaovao an'ny jirama zay ho tombotsoa ambony an'ny Jovena aksiana sy ny Enelec Filatex nitosa be 2023 averiko aminareo 2023 nitosa ny jirama 7290 milliards d'ariary équivalent à 1 milliard 600 millions de dollars zany tsisy resaka io DG ny jirama io karamaina volatrosaina 700 000 dollars mahery fandrono zao de le plan nanaovana ny plan de redressement tous nanaovana consultance les plans de redressement tous 700 000 dollars nafafanareo arangela izy efa araka banque mondiale andray matosaika andray matokofia sange manaraka fafanareo le izy fa lazaina hoe arakay efa vitanay sary dolidoly tsisy valikainareo eto mialatsiny ao anatin'ny jirama teboka fahafiry za mifadimy de efa misary zoreo isan'le conditionnalité ho takina
ny ampidirana ny EDF anatin'ny sahofika sy ny volobe. Azafady comme tsy maintsy eken'ny fanjakana alohan'ny farantaona ina ny fanapahan'ny fanjakana. Misy colonel Mikael Andriandrenirino nareo colonel rehetra reo. Inona ny fanapahana nataonareo tamin'ny EDF? Ataoviny mangarahara. Zay toko de mandaa. Tsisy anaiky idirany EDF zany eto. Ary tena mangataka zay. Revoyez ny nouvelle politique de l'énergie. Asivony ny mise à jour ny nouvelle politique de l'énergie vita tamin'ny 2015, 2017. Kazany fanalika. Inona ny tokony atao amin'ny résultat navoakan'ny SMAP, ny atlasy rehetra navoakan'ny SMAP. De tsika ny fanao fampitazitazy neto de ampidir EDF na apetrahany plan de redressement nanina ny tsy napetrakinareo ny recommandation an'ny Castalia tamin'ny 2019-2020. Nandanina vola koa ny zany $300,000. De tsika ny fampitazy neto. Akoatran'izay teboka farany resaka fitrandrahana renakibon'ny tany vavety. Aleo aloha de tsy pihana. Vakio tsara ny zara nataoko zara nampitaiko nataony le journal de l'Île Rouge androany ao. Io mission andianana colonel any Dubai io, ny mission any Amerikana tonga teto Madagasikara io dia loza miantona. Averiko. Ny mission rehetrarehetra ny Amerikana, ny FMI, io fizarana zoro etseroan'ny Andriamatoa Saiko. De aloha tenenantsika melekavy. Loza miantona ambony lohantsika reo. Satria tsika maninona? Satria tsika marefo. Sady mahandro tsika no tsy amin'ny fahalalana, no tsika zarazaraina. Vakio ny rediredin'ny dera. Zaraiko koa le rediredin'ny dera. Dera sonantenaina. Ho anamako mipetraka amin'ny côte ny Madagasikara. Mazava be ne. Firaviraina lay malagasy amin'ny resaka foko. Firaviraina amin'ny Lasantananarivo, les Tananariviens, les Zamaniandro, les Tialoko, apiko. Zarazaro anjakana ve? Zany efa fantatritsika. Tsy vitan'ny hoe zarazaro anjakana fotsiny zany fa ny filalaovana andreo mpanao politika maloto. Tatitra volamena makany Dubai. Tatitra volamena mivoaka ny Madagasikara. De reny no lalovina. Lalovina reny. Fa nazavainy dera sonantenaina tsara hoe ce sont tous des moyens de guerre. Ce sont tous les outils et les pratiques dans les guerres froides. Ady mangatsika, ady mafana. Manaveriko ao. Efa nizaraiko ombiany. Na tsy nataoko mazava raha hoe zareo ny faritra masy Madagasikara e. Io ane efa mampitsiriritra amin'ny be sy maro e. Tsy ny frantsay fotsiny Saran'Andriamanitra aloha. Zay ny tombotsoany hoe ny bodona frantsay an'igny ny nosy manodidina. Fa tsy zay fotsiny ange. Tsy ny frantsay fotsiny.
fa tany matanjaka iraka zao tontolo zao ny sinoa, ny japonais, ny rosiana, ny amerikana, tsy tanenina ny karana fa manenina. Envoie jereo kely azafady, jereo kely ny intensité amin'ny commerce maritime ao anatin'io ranomasimbe indiana aty amin'ny faritra andesan'ny Afrika io, atsika faritra atimbe fa ny Afrika. Manao zara, manaitra, or mpanao politika, or aspirant politicien, ho anareo rehetrarehetra zay ny zy aspirant politicien. Loza miantona satria tsika marefo, loza miantona satria misy arena tsy hitanao eto amin'ity fireneny ity, loza miantona satria rany enina na fito isan-jaton'ny olona fotsiny mahazo ny fampahalalam-baovao tena marina dia makaiza ilay 7 isan-jato. Ahoana ny lalaovan'ny olona andreo 7 isan-jato manaraka mahaihay ahafahana manakotana mora foana. Dia manao antsoavo are, manao antsoavo. Apartao ilay fanehoan-kevitra. Tsikerao, tsy maninona, miantolo-kevitra. Fa tena maikabe amintsika menakavy dia mifanometanana ahafahantsika manara-maso ny mpanao politika atsika. Fanometanana, fanomesaina ahafahantsika miady amin'ilay fanararotana fahefana ny mpamatsy vola io, fanararotana fahefana ny mpitondra fanjakana io, fanararotana fahefana io amin'ny fitsarana io, fanararotana fahefana amin'ny mpitambasy io. Antso, loza miantra ho iaho, antso mafy be. Soparana lay fanehoan-kevitra eto satria maninona, milaza marina, manentana antsika malagasy hoe misy zavatra tsy manjary eto be loatra ny tsy fanjariana, nefa ny ao anatin'ilay tsy fanjariana natao mihitsy ilay tsy fanjariana hitazomana antsika ao anatin'ny mamparefo antsika. Ho avy ny banky, ho avy ny mission an'ny FMI, mission de revue io. Fa zany mission de revue zany mbola averiko aminareo. Maka amin'ny intelligence, filazasy moa hoe intelligence. Rehetra ireny mission ireny avy any amin'ny tany mandroso sy ny manerina an'izao tontolo izao. Fa izay intelligence azon'izay, izay no anindrina antsika. Dia averiko ilay izy, averiko ny ray aman-dreny. Voalohany indrindra, isan'ny notakian'ireo olona ireo ny ametrahana ny plan de redressement sy ny statut vaovao ny JIRAMA, mbola tsisy resaka ireo hatreto. Isan'ny takian'ireo olona ireo no ampidirana ny EDF eto Madagasikara, mbola tsy mazava na maly sa tsy ny présidence sy ny anteny miera-pirenena. Izay aloha dia miteny non, ni dans Saoufka, ni dans Volbe, ni dans rien. Dia avy eo farany conditionnalité rehetrarehetra momba an'ireo projet minier, projet minier industriel ireo. Anaiky ve amin'ny varadatsaka be io varadatsaka be io. Fa mbola be daholo ingeny sita hoe reny sita navoaka ny brisy andriamasolona reny dia va tilinio alaina fotsiny io, rabasana fotsiny, tsy mbola misaintsika menakavy. Makasitraka manentana, makasitraka
manentana.